Miaraba tokolasy toko vavy ho anao zay manaraka ity fandarana miara manonja ity. Androany alatsinainy fa 2 volana janoary 2024 ho anao manaraka izany amin'ny alalan'ny onjapeo ny MBS radio 5 teboka 4, ny radio mada 100.8 ary ny fahita lavitry ny MBS zay andraisantsika azy any amina toerana maro samihafa. Ho anao zay manaraka ity fandaranty anko mivatana amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube dia tondrana ny teny fiarabana am'izao alatsinainy izao. Ny fiarabana moa dia atolotra ho an'ny rehetra zay eto atoerana sy any ampitan-dranomasina any. Marina fa misy ny elanelan'ora am'izao fotoana izao fa na izany na tsy zany dia omem-boninahitra reo rehetra zay tratra eo ampisakafoanana na ihany koa makaina ka manongila tsofina en'ny fandarantsika miara-manonja MBS radio madama zao toandro izao dia tolorana ny fahazotomomana isika rehetra zay efa amperiny am'izao fotoana izao. Ny lera zay hanaovantsika ity fandaranty moa zany amin'ny akabeany dia saika isika le manao sieste iny, saika isika lay manao pause kely iny alohan'ny verenana amina asa indray dia izay no noverina ny amin'ny hoe eo anelanelan'ny ora io no mety ho atsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja. Zay koa ny everina fa mety amin'ny fandaminana rehefa ny fampidiniana tamin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa mba hahafahantsika mahazo ny vaovao maro lafy satria misy famokarana fandarana samihafa ihany koa any amina onjam-peo sy fahita lavitra rahavavy dia izay zany no fandaminantsika amin'ray ora ka hatramin'ny 3. Am'ty androany ity na ho an'ny rapitso na ho an'ny rafaka pitso aloha mbola tsy handray antso ataribitsika satria isika moa dia nanova ny fomba fanatanterahana sy fanatotosana ity fandarana ity amin'ny alalan'ny fanadihadiana, fandraisana vahiny ary fandraisana antso antariby. Fa mbola isy ny fandaminana maro samihafa ka mbola tsy handray antso ataribitsika fa eo amin'ny fanadihadiana sy eo amin'ny fandraisana vahiny zay tompo-toerana, tompo-tanàna no horaisitsika hanafana izany fandarana izany. Rehefa tomombana tsara ny lafi ny ara-teknika, vonina tsara ny fandraisana izany ihany koa ny ekipa dia mampiditra ny antso antariby mivantana amin'ny alalan'ny 034 12 902 izahay fa mbola ao anatin'ny fandaminana moa zany namana teknisiana zay arabaiko manokana tarihan'ny namana falitra Mananarivo ao amin'ny lafin'ny teknika ao sy ny mpiara-miasa aminy asa na ionjana ijoso ny miaraka amineo am'izao fotoana izao fa dia tolorana ny arahaba avokoa ireo namana ao amin'ny lafin'ny teknika ao, ny mpiara-miasa amintsika Zokobetately, Radany, Razankla sy ireo namana samihafa ry Ando dia tolorana ny arahaba avokoa zany, ny Tale Yarindranto zay anisan'ny mandrindra ny famoahana ary miandraikitra amin'ity onjam-peo sy fahita lavitra ity ihany koa dia tolorana ny arahaba ny ekipa rehetra zay miparitaka manangona ny vaovao atsika zay ho atolotra rariva amin'ny fitora sy sasany dia amin'ny alalan'izany no iarabanantsika izany. Ny vaovao marobe dia marobe misy na eto aterina na misetra raisam-pirenena fa etona dia fa mampiomana antsika ny soloambaokana Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrikta Navaradrano Randrimolaina Zeriny iaraka amintsika rehefa aveo efa any an-dalana any izy eo ampandrindrana lafiny zavatra maro ihany koa iaraka amintsika izy amina fanehoan-kevitra marobe rehefa aveo fa mialohan'izany dia hitondra lafy mpanadihadiana akoatry ny hoe fanolorana ny vaovao tsara ho fantatritsika moa zany satria tamin'ny faran'ny herinandro teo isika dia samy nahazo vaovao zay nanahirana ary nitondra alahelo ho an'ny rehetra indrindra ho an'ireo mpitolona rehetra manerina Madagasikara satria dia nandao tamin'ny sabotsy tokotokony tamin'ny 7 ora alina tany ho any ny namana Rakotomalala Henri na Riribe. Izy moa dia fantatry ny rehetra eo amin'izay lafiny fitolomana izay ady ho an'ny tandrazana ny demokrasia ny fahafahana ary ho an'izany fandrosoany Madagasikara izany dia nijoroany Zokobe Riri zany. Ny hoe Riribe moa zany dia ranjanany izy lava izy ary zay alavan'izay no nametrahana azy ho Riribe. Izy raha teo ihany koa dia anisan'ny nahazo an'izay anaran'izay rehefa nandeha ny hetsika tamin'ny taona 2024 ka nitarika ny zanako Tomasina Vonina izy na ny Zatovo dia izay no petaka anarana zay nametrahany rehetra azy tany Tomasina. Riri lay be ny tanàna tany amin'ny distrika Marilambo
riry lay mpanolotsaina teny anivona ministera samihafa tamin'ny androny Andriamatoa Zafy Albera, riry ihany koa ilay nitetony fonja samihafa teto Madagasikara, tany Ambalatavoangy, tany Antanimora ary tany Tsiafa. Riry ilay azo lazaina fa nijoro ary na inona zahatra nitranga nandritra ny fotoana izay nijoroana ka nanitarika fandaroana azy, nanitarika fisamborana azy matetitetika, nanitarika fampiatsoana azy teny anivon'ny bourgade sy ireo toby maro samihafa dia nijoro tamin'izany foto-keviny zany Rakotomalala Henri na Riribe. Izy no lehibean'ny FEDEP na ny fédération na ny détenu politika na ny gadra politika ireto Madagasikara izay manodidina any amin'ny 2,000 any ho any no fitambaran'ireo gadra politika izay nivondrona tao anatin'izany FEDEP izany. Tsy nanavahany io fa reo krizy fandimy teto amin'ny firenena dia azo lazaina fa anisany izay nivondrona tao anatin'ny fikambanana tarihan'ny Riry. Mpikambana teo anivon'ny jijifa atao ihany koa izy izay avy any amin'izany faritany ny Toamasina izany, mazava ho azy moa Marilambo dia any amin'ny faritra atsiminy Toamasina ny misy azy. Raha omeko anao zany ny famantarana ara topografika zany dia tia vatomandro miditra amin'iny manoro iny Marilambo atao Amboamanapotsy izay no ahitana ny faritra ny aviany Riry. Tena nianatra izy satria dia anisan'ireo nianatra ny momba ny lalàna Rakotomalala Henri zany. Mahitsy ara-fomba fijery izy ary tsy misorona rehefa miteny ary ny rehetra dia mahafantatra izany na iza manoloana azy dia ao anatin'izay fantsiany zay fahitsiana zay ary tsy misorona ihany koa izy rehefa hiatrika zavatra anankiray ka resy lahatra sy tapa-kevitra amin'izay hoe tia ny foto-kevitra ka hijoroana ary tia ny lalana ka hizorana ao anatin'izany tolona izany. Farany teo tamin'ny hetsika izay nikarakarainy ny collectif de candidats tao anatin'ny hetsika fotsy dia nanamafy izany Rakotomalala Henri ary samy nahita antsika tamin'ny zahatra nitranga tetsy Andavamamba rehefa nisy ny fanenjehana nahazo an'ireo collectif de candidats sy mpiara-dia aminy dia anisany saika niara-ny fikasihan-tanana ihany koa Riribe. Tsy nitsoaka izy ary dia nijoro hatrany tao anatin'izany tolona no tanterahan'izany amin'ny akabeany ny diabe rehetra izay ampilaminana nataon'ny collectif de candidats dia tsy mbola nisy ny fotoana ka tsy nidiran'ny Riry antsehatra fa dia saika nahitana azy avokoa ny fokotany ny commune izay nandehanany zany hetsika fotsy izany ary na izahay tao anatin'ny fandarana angaredona aza dia indroa no nandray an'i Rakotomalala Henri na Riribe izay nanehon'ny heviny nilazany ny fomba fijeriny andraram-pirenena nandritra ireny hetsika fotsy ireny. Ary dia teo hatrany izy milanja ny sainam-pirenena malagasy, teo hatrany izy izay misalotra ny sainam-pirenena malagasy ary teo hatrany izy nandritry ny azakazaka sy nitoraka lacrymogène izay nahazo ny mpitolona tamin'izany fotoana andro izany. Reny dia marque le hoe tena nijoro ho an'ity tandrazany ity Rakotomalala Henri na Riribe. Ho an'ny tena izay nahafantatra azy moa satria izay mirahalahy dia tany amin'ny taona 2021 no nifanena satria nanana ny zotra-kevitra izay nisy anay zahay tamin'izany fotoana andro izany ary tany Toamasina no nifankahitana ny olobe samihafa tany Toamasina no nampifanena nampahafantatra anay mirahalahy zany tamin'izany fotoana andro zany. Izy nitarika ny zatovina zanaka Toamasina vonona izany tarika fikambanana hafa tamin'izany fotoana andro zany volana avrila 2021 izany tranga izany. Taorinan'izay dia nifamatotra nanana fifamatorana bebe kokoa ary nanisy aza ny fanenjehana ny Riry tamin'izany taona 2021 zany dia iray amin'ireo olona izay naka sy anisany mba napirina ny Riry zany tamina toerana izay en sécurité teto Antananarivo, teny an-tranoko teny Anjanahary ny tenako tamin'izany taona 2021 izany mba ho fanampiana sy ho fanavotana ny namana. Taorin'izay moa izy dia nihazo an'ny Toamasina izay mbola nanohizan'ny tolona tany izy ny voasambotra tamin'ny taona 2022 zany. Ataoko hoe rappel kely zany ho amin'ny tantara mba tsara ho fantatry ny rehetra satria dia efa aman-taonany no ny fankafantarana
nanisy aza ny hevitra zay mety hoe tsy nitovizana fa misy ny hevitra zay nitovizana dia nipetraka teo foana ny firalahiana sy ny fifamatonana satria na tamin'ny andro sarotra ara dia ny fanampy ny fanohana satria tsy moro zany hoe mampiatrano olona karohana nandritry ny volana maromaro tamin'ny fotoana andro izany ao anatin'ny fifamampininy samy mpinamana zany dia nijoroana sy natao zany rehetrarehetra izany ary mbola ny fanampy satria tamin'ireny fotoanandro reny moa tsarony rehetra tsara dia ny filoha Zafy Albera no nampiantrano ireo rehetra izay nanana olana tamin'izany krizy nyrosy roarivo izany ary dia saika teny amin'ny vila Elizabeta teny Ivandry no nitoeran'ireo nanana olana avy any amin'ny faritra zany ary anisan'izany riry zay afaka mifamezivezy zany teny amin'ny toerana zay nisy anay teto Antananarivo arak'izay efa nazavako etoko amintsika izany révélation kely zany mba tsara ho fantatry ny rehetra ny hoe hatraiza moa lay finamanina sy fifamatorana ara-politika rehefa taty aoriana ny gadra nandritry ny fitotoana izy fa na izany naty zany de hoe mety misy hevitra tao tsy nitovizana fa nisy hevitra ihany koa taty aoriana dia ny fampiresaka ny fanantona tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ary dia tahaky ny adino avokoa ny olana rehetra rehefa mibanjana no avy ny Madagasikara ary zany mampalahelo zava-misy am'izao fotoana zao satria na de ny enjehana azy Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe izao ny fomba fitantanana amin'ny firenena dia rehefa mijery ny zava-misy am'izao fotoana izao dia tena potika simba mihoatra lavitra ny nanenjehany mpanohatra tamin'izany fotoana andro izany an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny zava-misy am'izao fotoana izao mbola adevitra hafa izany fa tsy valam-paratsika akoriny zangy mitondra am'izany fanamariana kely samy hafa izany tsika ny amin'ny hoe zay fijoroana nanana ny riribe zay mety hoe nitondrany ny mangidy samy hafa zay nijoroana izay dia sedra ho an'ny mpanao politika sedra ho an'ny fomba fanaovana politika izany fa inotsika fa hanana reo mpandimby azy Rakotomalala Henry na riribe eo amin'ny fomba fanaovana politika ka andray lesona andray hoanatra ihany koa nefa ho an'ny fitondram-panjakana sy ho an'ny fomba fanaovana politika reo zavatra zay lonalovany riry teo am'izay fanatanterahana ny tolona politika zay nataony izany androany dia maro ireo tonga zay nitondra ny adidy farafananana farany Rakotomalala Henry tamin'ny alalan'ny famangina sy ny fankahirezana amin'ny fianakaviany ary efa nitoy moa nanomboka omaly zany zay nijoroany ny bira politika teo anivo ny antokotiko Madagasikara izany fankahirezana izany hitatsika amin'ny sary izao ny Cordon Jean Claude Andriamatoa Julien André Morasata no nitondra izay afatra avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana izay sy ny bira politika sy ireo tompona andraikitra rehetra eo anivo ny antokotiko Madagasikara ary nahitana an'ireo olom-boafidy sy ireo azo heverina fa tompona andraikitra samy hafa eo anivon'izany antoko izany io marain'io ihany koa ny RMDM zay notaria ny pasteur Edouard Tsaramy dia tena toerana ihany koa nahitana an'ireo mpikatrika rehetra ihany koa ao anatin'ny mamitana ny malagasy miaro mitandrazana satria vao tamin'ny herinandro lasa no najora nampahafantarina ho an'ny mpanao gazety izany voavonana izany dia anisany ao anatin'izany tompokla Rakotomalala Henry na riribe tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony ny mamitana ny malagasy miaro ny tandrazana tena toerana ihany koa ny avy anivon'ny nouvelle génération politique malagasy na ny NGPM zay hitatsika tamin'ny sary io zany zay nanatanteraka ny adidy fankahirezana sy ireo adidy zay hitrotrona-bavaka rehefa avy eo eny amin'ny FLM Ambato Vinanko andrehetra satria mbola betsaka no mbola miandry am'izao fotoana izao eny Mahabo Andoran'ny Fotsy izay toerana iandrasana andriry ho an'ny eto Antananarivo zany hitena toerana ihany koa ry Razanakoto Marcelin ry Marcel Ralaindrina ny ministra Iantarandriamandrano Mivady marobe ireo mpanao politika izay mitondra izay teny fampinoana ho an'ny fianakavian'iry izay ary mame voninahitra farany ho amin'ny farafananana izany rahalahy zokobe anada ray aman-drenitsika zany dia everitsika fa hisy ny handimby azy ro zanany raha teo moa zany dia anisan'ny tena manome tokony amin'ny hoe tsy ho raraka tany ny tolona zay nataon'ny papa ary tsy ho avelanay
matimomoka zay efa nijorony fa ho raisina izany anjany sy ny fianakaviana zany zava-dehibe tokoa zany fijorony ny fianakaviana mbola ano ny ezaka nataon'le rihibe zany satria dia mitovitovy sokajy am'ry jemisaratsima am'y rajonandry andraka am'ry maître olala zany le rihibe zany am'y fijoroana ho amin'ny fitiava-tanindrazana zay tsinitsitsy fitenenana tsy mifidy toerana hijoroana ary tsy matao masomena rehefa am'rariny sinitsiny sy izay hoe demokrasia fahafahana no hijoroana zany ho amin'ny tombotsoa Madagasikara iray manontolo ny fandaram-potoana dia mialy eto Antananarivo moa zany ao ariny ny fanomezam-boninahitra azy sy fitrotronam-bavaka ny fanahiny eny amin'ny FLN Mambato Vinanky amin'ny telora sasany rehefa avy eo zany de hiazo avy hatrany ny faritra Antsinananosy any Toamasina ary any Toamasina kosa de efa misy mifandraisana ao amin'ny gymnase Soavita zay toerana malalaka be ny gymnase Soavita zay sorony etona moa zany mitondra hafatry ny fianakaviantsika sy ireo namana mpiara-mitolon'ary ny ben'ny tanàna ny Toamasina ambonivohitra zay nanampy sy nanamora ny fahazoana izany gymnase Soavita izany ary manampy ny fianakaviana sy ireo namany ihany koa mpiara-mitolona azy amin'ny fikarakarana ny fandraisana satria raisina olo mangam-pirenena riry sy ny fijoroany hatramin'izay na inona hevitra hoy isika teo amin'ny fomba fanaovana politika dia ny mahamalagasy ny amin'ny hoe iray hatrany malagasy ary iray hatrany ny tanjona de ny ampandrosoana ity firenena ity dia misy foana zany ny fifanomezan-tanana eo amin'izay samy malagasy izay dia izany ohatra mety ny ben'ny tanàna ny Toamasina zay ao anatin'izay hoe commune ambonivohitra izay zany ny fanampy amin'ny fianakaviana ka nanome ny gymnase Soavita hiandrasana andriry zany amin'ny fahatongavany Rapitsimaraina miomana ianareo ho an'ny Toamasina zany izay handray ny vata mangatsika ny namatsika Rakotomalala Henri na Riribe ary de hoentina ao amin'ny Soavita ao izy no andrasana ao no hanaovana ny famangina maro samihafa ary ny alarobia aoriana fitaompivavahana ny folakandro dia ao amin'ny simetera na ny fahasambahiny zany no apetraka ny vaty mangatsika ny rahalahtsika zokotsika ray aman-dreny anadahtsika Rakotomalala Henri na Riribe zava-dehibe no hitondrantsika am'izany fanazava-kevitra izany ary mino isika fa ny sonapetraka zany rahalahy zany zany ray aman-dreny zany zany namanay zany dia ho raisiny rehetra satria ho an'izay nahatsapa sy nahitany amin'ny hoe tena misy parcours tsy azo ny eritreretana mihitsiny no lalovany riry teo amin'ny fomba fanaovana politika de everitsika fa zava-dehibe lay ny sedrany lalana rehetra na ny lalana tety ambonin'ny tany na ny lalana tany ambanin'ny tany satria rehefa miresaka ambanin'ny tany moa zany de tany mifonja dia osika hoe tena mazana be teo amin'ny fomba fanaovana politika sy ny fisedrana ny fiantsona marobe sy ny hoe fiampangana marobe zay nahazo azy nandritra ny fitondrana ny fandimy kanefa de iny izy mijoro hatrany ary mbola nanohy zay tolona izay dia andram-piadanana ny nofo mangatsika anao Rakotomalala Henri na Riribe namanay zokinay ray aman-dreny anadahnay any am'izay toerana zay hanitriana anao ary dia ho voarainay mandrakariva namanao fianakavianao mpiara-mitolona aminao ny ezaka sy ny foto-kevitra zay nijoroanao ho an'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara malalatsika ity zay ny amin'iny fa dia ho atsika zany zay mbola tsy nahavita ny adity kanefa mieritreritra ny hanatanteraka izany dia eny amin'ny FLM Mambato Vinanky avy eo amin'ny telora sy sasany zany zay zany no hanaovana ny fitaompivavahana zay mifangatana zany ny fanahany hiala sasatra sy fitrotronam-bavaka ho azy any am'izay hametrahana sy efa omaniny tompo lehibe satria kristianina tena mpivavaka ary tsy tapaka mamonjy an'izany tompo lehibe any Soatanana izany ny rahalahtsika zany riry zany ary anisany mbola tenina farany alohan'ny tena andehanany de hoe hoeto hivavaka fa isy fahagagana lehibe ataon'i Jesosy io moa zany ny amin'ny hoe fanirina ny amin'ny olombelona ny fandarana de avy amin'Andriamanitra fa tena anisany tsy nisaraka tamin'izay hoe fivavahana izay mandrakariva riry na eo ary le fahitsy miteny lay fananany am'izay toe-po mahitsihitsy masisika izay dia tao anatin'ny mandrakariva le hoe kristianina ary mametraka ny fiainana amin'Andriamanitra izany ivadika amina loha hevitra hafa isika satria mandeha de mandeha moa zany ny fotoana
tsara ihany ny itondrana ny vaovao misetra isam-pirenena satria misy manontany amiko ny aminao hoe tohatra misy rivotra hafahafa ny Komoro any efa nresahanao tamin'ny herinandro zany faniry ary ino io zava-misy any Senegal io, inona ihany ko io zava-misy any Frantsa io, de rehefa tena nandinika de ozy hoe aleo ho resahantsika izay zava-misy am'setra isam-pirenena izany. Ny antony de zao, tsy zava-baovao amin'ny fiainan'ny malagasy izany fa vo avy nodiavina 2 na 3 volana lasa izay. Nodiavintsika satria avy niomantsika ary avy nanantanteraka lay fifidianana zay tsy noekeny rehetra, lay fifidianana zay tsy nombonany rehetra, lay fifidianana zay na be adevitra, ary lay fifidianana izay nitondrana fanamariana maro ary tsy mbola nisy ho an'ny tantara Madagasikara tamin'ny 20 volana Novambra lasa teo 2024. Tranga nateraky ny fifidianana iny de hoe nisy pirotsako fidiana zay tsy nahafeno fepetra akory ary tsy tokony ho anisan'ireo mpandray anjara ny fifidianana kanefa dia mbola afaka niditra tao anatin'izany fifidianana zany. Zavabe zany zatra resahantsika izany tamin'ny kandidaturany filoham-pirenena am'izao fotoana izao. Dia mijery ny zava-misy tany Senegal satria tsy mifanalavitra ary tsy azo lazaina fa samy hafa ny tranga, na de eo amin'ny endriny kely fotsiny aza no mahasamy hafa azy dia misy itovizany tamin'ny zava-misy teto Madagasikara izany. Ino moa nytiantsika tenenina am'zany? Nytiantsika tenenina am'zany de ny aminao hoe ny zaka ny zom-pirenena frantsay inga Karim Wade, izy dia nanana fizakanjo 2 na double nationalité. Saingy ny azy de par filiation satria izy dia anisan'ny teraka tany ampitan-dranomasina tamin'ny Frantsa ary ny ray aman-dreniny dia manana ila frantsay ary manana ila sénégalais. Ny dada moa avy ny tantana commune lehibe tany Sénégal tany Dakar ary aveo de tonga filoham-pirenena sénégalais Abdoulaye Wade. Fa rehefa hiatrika ny fifidianana filohan'ny repoblika izay tokony ho tanterahana amin'ny volana febroary ho avy izao ny any Senegal, ary fatatsika tamin'ny heritaona nanao fanambarana ny filoha Senegal ankehitriny zay efa handao ny toerany Macky Sall hoe tsy handray anjara intsony ny fifidianana filoham-pirenena dia nisy ny azakazaka marobe 20 tsy latsaka ny nametraka tonta-taratasy tamin'ny Senegal. Anisan'ny andriamatoa Karim Wade zay saitra lehibe tany Frantsa tany parisien ary par filiation zany hoe nolovaina tamin'ny ray aman-dreniny no nahazona an'izany fizaka ny zom-pirenena frantsay zany. Fa ny lalàna mikasika ny zom-pirenena tany Senegal de mazava ho azy nanomboka tamin'ny taona 2019 fa tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena sénégalais zay mieritreritra fa handray anjara ny fifidianana filoham-pirenena any Senegal. Tsy mifanalavitra zany amin'ny lalam-pandroany eto Madagasikara ka anyherina ataon'andriamatoa Karim Wade de zao nangataka teo anivon'ny fanjakana frantsay izy mba hanariana ny zony amin'ilay zom-pirenena frantsay ary mba hiazona ny zom-pirenena sénégalais satria hiatrika zany fifidianana zany. Fa zao tsy akitsitsy ny cour constitutionnel sénégalais. Io hitantsika io zao lay journal officiel ny République française zay nanambara ao amin'ny 2 fa tena afaka tamin'ny allégeance ny natoko-panompona any Frantsa zay frantsay reto anarina manaraka ireto dia io hitantsika io andriamatoa Wade na Karim Wade zany zay teraka tamin'ny voalohany volana septambra 2019. De ozy ny cour constitutionnel sénégalais na de nisy ara ity journal officiel zay navoaka ny République française ity ny soniaviny Gabriel Attal zay premier ministre vao napetraka nga Emmanuel Macron 4 taona sy Gérald Darmanin ministre ny aty tamin'ny frantsay hoe eny ara fa de na afaka izy eo anatrehany toko-panompona frantsay dikan'izay mizaka ny zom-pirenena tokana izy fa tsy dobina nationalité dia sénégalais. Fa hoy ny cour constitutionnel frantsay
tara loatra zany rehefa namoaka didy tamin'ny faran'herinandro lasa teo. Tara loatra satria efa tany volana desambra tany no napetraka ny antota taratasy. Ka rehefa ny délibéré teo anivon'ny cour constitutionnelle sénégalaise, zany hoe mitovy an'ny ACC ety amintsika zany, de hoy zareo hoe invalidé na hoe tsy azo raisina ny filotsaham-kofidiany Karim Wade sy Ngia Sonko zay eo anivon'ny fanoherana sénégalaise. Opposition zany zareo. Roa zany tsy niraisina invalidé tamin'ireo antota taratasy zay tonga ty anivon'ny cour constitutionnelle na ny ACC tany Sénégal, de Ngia Sonko sy Karim Wade. Fa 20 kosa no voatazona na validé tao anatin'izay nanatitra ny antota taratasy zay. Reo zany ny faninana hofidiana fifidianana filoham-pirenena ny volana febroary ho avy izao. Verintsika amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Nandritra ny fametrahana antota taratasy teny anivon'le cour constitutionnelle tany Sénégal, de misy fandiniana antota taratasy zay nahitany reo mpikambana eo anivon'ny mpitsaravo tany Sénégal ny amin'ny hoe ireto irrecevable, ireto rejeté ny amin'ny fomba fitsarana tsy mitanila izany. De miverintsika ny double nationalité na hoe fizay tamin'ny alala naturalisation, ary tsy misy zany naturalisation par filiation zany, mbola verimberintsika zany adevitrany satria ny resantsika zany adevitrany ho raisitsika tsy ho ela ao anatin'ny fanohizana izao tolona izao, satria mbola tsy vita ny tolona zay njoroany collectif de candidat sy mivoaka malagasy. Rena ny adevitra mihitsy zany taty amin'ny 3 satria taty vao fantatra amin'ny fisiny zany adevitra izany. Ary fantatry ny rehetra zany rehefa niona tamin'ny mpanogazety Andriamatoa Iany Rajoelina de nitenena hoe naninona ny nafenao, de hoe tsy nafeniko anefa tsisy nanontany. Fa amin'ny lafin'ny politika sy fomba fitantanana firenena dia zava-dehibe ny fananana etika, fananana honnêteté, sincérité. Reo telo reo tsy afa-misaraka amin'ny fomba fanaovana politika. De mba nangetaeta ny rehetra indrisy. Satria taiza moa no nanokatra izany adevitry ny resaka code de nationalité zany. Raha tsy teto Madagasikara, raha tsy miteny izany ny collectif de candidat, raha tsy miteny an'izany fitarika fikambanana sy ny antoko politika maro sy ny volona politika maro sy ny olom-pirenena maro, tsisy afaka nahafantatra izany eran'izao tontolo izao. Aikay misy lalàna mitovitovy amin'izany any Sénégal any ny amin'ny hoe tsy afaka ary tsy azo raisina ny antota taratasy mirotsaka hofidiana ho an'izay filoham-pirenena ka tsy mizaka ny zorom-pirenena sénégalais irery any. Raha misy hafa zany ivelan'izay de tsy azo raisina. Mba nangetaeta an'izany isika. Nahoana tokoa neny tsy azo natao ny tsy voadinika tsara, ny tsy mivelaran'izany adevitra zany teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ary taiza ho aiza tamin'ireo antota taratasy nentiny reo fitarika fikambanana na candidat teo anivon'izany androm-panjakana zay mpiambina ny lalam-panorenana izany no tsy voadinika amin'ny tokony ho izy, no tsy nahazona rariny teo anivon'izany androm-panjakana zay mpiambina ny lalam-panorenana izany no momba ireny naturalisation ireny. Fa any amin'ny firenena hafa dia azo atao no mandinika amin'ny antsipiriana zava-misy zay mitovitovy, tsy mifanalavitra ho isika fa misy itovizany kely ny kahany Madagasikara. Raha iny fa zava-misy faharoa de ny any Comore. Misy collectif de candidat any Comore. Ary tamin'ny faha-efatra ambin'ny folo volana janoary teo dia nitanterahana fifidianana tamin'ny Comore, fifidianana ny président Grande Comore, union ny Grande Comore sy ny gouverneur any amin'ny nosy samihafa any Comore. Roa zany ny fifidianana no tanterahana tany Comore. Zay fa natanterahana fifidianana zay dia adevitra lehibe satria dia anambarany collectif de candidat tany Comore. Ary efa olana lehibe satria anisany nanonga-panjakana Ngia Azali Assoumani, filoham-pirenena Comoriana. Zay tonga président ny Union africaine taty aoriana tamin'ny heritaona. Anisan'ny mpirotsaka hofidiana izy tamin'ny fifidianana faha-efatra ambin'ny folo volana janoary teo, ary efa nampanahy sy nitondrany ny fomba fanoherana politika sy ny fitantanana raharaha tany Comore ny aminy hoe
manao kilalao maloto ary efa manao paikady angalaram-bato ny pomba sy Andriamatoa Azalia Soumani. De mivoaka tamin'ny adevitra ny aminy hoe naninona ny tonga 80% ny taux de participation raha ohatra ka latsaka ambany de ambany izany. Ary fantatra tamin'ireo toerana maro be tany Grande Comore fa misy ny bourrage des urnes. Zay nitranga tany toerana. Ary ireo délégué na candidat de tsy tafiditra. Ireo mpanao gazety de tsy afaka nanara-maso tamina brom-pifidianana maro tany Comore. Ary misy mitsy azavato révélation navoakana mpanao politika sy mpanao gazety araka ny fanadidina tany Comore, vato tokony ho aterina satria tsy nandresy Andriamatoa Azalia Soumani dia navily lalakafa izany vato io izany. Maro be ny adevitra momba fifidianana. De mipoaka ny ady fanoherana an'izany fandreseny Azalia Soumani 220 isan-jato zany any Comore am'izao tsika miteny zao. Aitrano sy aitrano fahampitehan-javatra maro. Ary maro amin'ny toerana any Comore ny barikade no misy sakana, misy fihetsiketsehana, ary misy fikarohana an'ireo tompon'andraikitra samy hafa teo anivon'ny gouvernemanta ny Azalia Soumani. De tadiavo ny mpanohatra any toerana zay collectif de candidats maro be izy ao no mitambatra ny hoe annulation en scrutin ny 14 janvier 2024 lasa teo. De mandeha am'izany ny adevitra ary mandeha ny proposition na convention ahafahana mametraka teteza mita hamerenana izany fifidianana izany ary hanadiovana izany endrim-pifidianana izany. Any Comore zany resantsika izany. De manao fanambarana raha nitatsika vaovao ray mafana am'izao fotoana izao dia zareo Amerikana sy ny Japonais dia anisany mametraka mazava tsara ny aminy hoe tokony hoenona ny fiaim-vahoaka Comorianina ary tokony ho raisiny ho zava-dehibe ny fanambarana zay entin'ireo anivon'ny fanoherana mikasika ny fifidianana tamin'ny Comore farany teo. Zany hoe manosika ny sininy adevitra eo ambony latabatra zany. Na de miaro mafy ny ampahambato azy ny 220 isan-jato ary te hanetsika ny tafika azy nga Azalia Soumani satria mieritreritra fa izy ny filohan'ny Union africaine. Izy no manana ny fahefana sy manana ny moyen betsaka eo am-pelantanana ka atao zay rovana an'le 220 isan-jato dia tsy voatosika, tsy voasakana ny hetsi-bahoaka ny Comore ankehitriny. Zany no endriky ny révolution, renaissance lehibe araka ny fanambarana eto ny fomba fanoherana any Comore amintsika miteny zao. Miresaka an'izany isika fa tsy foatana mafaty no mijoro amin'ny hevitra marina tahaka ny zava-misy tany Sénégal. Ary ay zava-misy sy mitranga eran-tany ary tena tokony ny ataon'ny mpanao politika no manary le zom-pirenena hafa ankoatran'le zom-pirenena n'ilay tany zay tena hirotsahany hofidiana indrindra amina hoe tompon'andraikitra lehibe hitatana ny firenena numéro 1 eo anivon'ny firenena izany. Ay zava-dehibe ny fahafahana mijoro rehefa tsy azo antoka, rehefa mampiaya, rehefa fantatra fa misy ny fanodikodonam-bato, nisy ny fanabotsonina taux de participation tahaka n'izay tranga tany Comore izany. De mety anontanytsika hoe naninona zany tsy nijoroany taty Madagasikara, naninona zany ny tsy afaka naneho hevitra tahaka n'izany voaka malagasy, de anjarany rehetra no mitsakotsako sy mandinika ny am'izany. Matahotra ve hanao an'izay fijoroana amin'ny hevitra marina izay ny vahoaka? Mbola ny aya teo anatrehan'ny tetikady ve ny mpitarika? Na ihany koa mbola natanjaka loatra ve ny herin'ny Ramatahora na ny faraparafahefana na ny fandrahonana samihafa sy ny famoahana lalàna na ny gagazo sy ny sisa sy ny cybercriminalité? Tsy fantatsika. Zava-misy zany de resahatsika. Ary ny zava-misy amin'ny Frantsa ihany koa dia ahitana taratra ny aminy hoe na firenena vaventy ary ka rehefa tokony hijoro ny vahoaka ao anatin'izany fiarovana ny demokrasia zany ka tsy ekena ny endriky ny lalàna de mijoro ny vahoaka. Zava-misy any Frantsa zany. Fantatsika moa omaly fa misy fihetsiketsehana tamina toerana maro be tamin'ny Frantsa tany. Amina hexagone ozy izy ny fomba fiteny satria io sarintanin'ny Frantsa io dia somary maka an'izay forma na hexagone zay. Zany hoe amin'ny vazatany efatra avaratra atsimo andrefana
Atsinanana de misy hetsika daholo. Ny hetsika tany Metz, tany Cannes, tany Lille, tany Toulouse sy tany amina toerana maro na province na toerana zay nandray am'izay hetsika lobakiny ny fanoherina zay. Rehefa miresaka fanoherina de ao ny écologiste, ao ny PS sy ny sisa zay nanohitra an'le loi d'immigration zay verina fa tsy tokony ho ampiasaina mihitsy na de nolanina aza sy ezahany fanjakana frantsay. Ary io lay nanahirana ny prime ministre teo aloha vehivavy Elisabeth Borne. Elisabeth Borne moa zany de efa ministry ny asa-panjakana tamy Frantsa, fonction publique. Ka rehefa nialy Jean Castex prime ministre frantsay dia Elisabeth Borne no nitendren'ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Fa mafy le adevitra teo anivon'ny parlemanta frantsay, mafy le adevitra tety anivon'ny vahoaka zay manohatra ny loi d'immigration io. Ary amin'ny alakamisy ho avy izao no tokony hamoaka ny fanapahan-keviny promulgation mikasika izany ihany koa ny ao anivon'ny HCC. Tovitovy moa zany ny antsika ny cour constitutionnel amin'ny Frantsa. Fa mialohan'izay de mandeha le fihetsiketsehana. De mialina siraetsy na 150 000 manifestants hoy ny avy aty anivon'ny mpanohatra. 5,7 ozy ministeran'ny atany amin'ny Frantsa manisa an'ireo mpanao fihetsiketsehana. Fa tsy misy mifanenjehany eo anivon'ny CRS, tsy misy ny fanadaroana na fidaroana na fandefasana bomby salina ny fampiatsona maro samihafa fa zo ho an'ny vahoaka no mihetsika rehefa misy zavatra heveriny fa tsy tokony ho ampiarina. De ny loi d'immigration zany miteraka adevitra be zany amin'ny frantsana. Ao mety faly am'zany ny amin'ny ampiary io fa misy olona maro be tafiditra tsy fatampeviny eto Frantsa tsy mifakaiza amin'ilay foto-kevitra ny Jean Le Pen, fa misy miteny hitarika fifankahalany io, hitarika fanenjehany io. Fa Frantsa tsy mahavelo tena raha tsy misy an'ireo olona avy any amina firenena hafa miara-dia aminy. Fa zao fiarahamonina amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalàna frantsay, ny fandoava-ketra, ny fananana taratasy ara-dalàna, ny fandraisana anjara amin'ny vie quotidienne, vie publique sy ny sisa ny tokony amafisina. Fa tsy mifandrarana an'ireo olona zay efa tafiditra kanefa tokony roahana na tokony aenjanina ny lalàna. Tsy ahafahan'izy ireo miditra amin'ny Frantsa. Adevitra be zany. De nandeha ny fihetsiketsehana ary ao anatin'ny fitoliana daholo zany ary tafiditra mihitsiny any amin'ny Trocadéro ireo mpanao fihetsiketsehana. Zany ny endriky ny demokrasia eran-tany. Zany ny endriky ny fikarohana am'izay heverina fa hoe misy foto-kevitra tokony joroana ka mety tsy mahasoa an'le firenena. Tsy hanonga-panjakana zany, tsy hanompa prime ministre zany, na de vao tapa-bolana ary Gabriel Attal ny voafidy tamin'izany toeran'ny prime ministre zany le boakely 430 taona. Vadin'ny Stéphane Séjourné samy pelaka ao anaty gouvernement zany tenentsika zany, natao mariage pax. Fa zao manaja zany ny olona. Matanjaka be ihany koa le fomba faneho-kevitry Gabriel Attal miatrika an'le rehetrarehetra. Izy manaraka ny lalinina sarkozista zay amin'ny fomba fandraisany fanapahan-kevitra. Ary presque sarkozista reo olona manodidina amin'ny Macron reo. Izy tiako atongavany zany. Fa zao matanjaka mivoaka eo anatrehan'ny hevitra marina. Radiny antsika zava-misy any Senegal. Radiny antsika ny fijoroan'ny vahoaka tsy faneken'ny fifidianana tany Comore ka hitaky ny collectif des candidats ny annulation scrutin di 14 janvier 2024 teo. Ary raha ny fahasahiny reo tsy manaiky an'iny loi d'immigration iny. De zao isika rehefa tena ampiasaina ny endriky ny demokrasia sy ny famakina amin'ny lalàna amin'ny solomaso imbonina mahasony rehetra azo ampiarina. Ary azo atao miinvalide candidaturan'olona zay tsy tokony ho validena. Saingy manofy isika roviana la Madagasikara voanana androm-panjakana afaka hampiatra sy andinika ny lalàna. Roviana Madagasikara voanana
izany hoe vahoaka mijoro amin'ny pasahina izany. Hanana ihany koa fandavatena eo anatrehan'ny adevitra zay mety manahirana kanefa tsy mampiemitra izany. Zay amin'ny akabeany tondratsika n'izany resaka zany. Tsy hoe tsika ny te hikitikitika, tsy hoe tsika ny te hamofo tamandry, tsy hoe tsika no te handokandoka Senegal, Comore, Frantsa na misy tetika hafa tiatsika hatongavana amin'izany, fa fantatrao tsara, fantatsika tsara ny fomba fitondrana ny fanadihadiana teto amin'ny miara-manozatra amin'izay, dia mifototra amin'ny lalàna sy ny tantara ny fanadihadiana entinay teto amin'ny MBS Radio Mada. Izany no base d'analyse-nay, dia mifototra amin'ny lalàna sy ny tantara. Iverina araka izany fa takatakatrao ny aminy hoe naroviana ary na amin'ny fotoana inona sy manao ahoana tsy mety resy ny hevitra rehefa heverinao fa marina, ary raha mbola tokony ho azo ny hijoroana dia tokony hijoroana izany. Izany nahafinaritra tamin'ny sarina voakantsika tamin'ny zoma, satria tamin'ny lakamisy teo dia nanatanteraka fivoriana ny collectif de candidat. Tsy milavilefona, tsy mitaraitana mepaka, ary tsy mamela ho irery ny vahoaka malagasy eo anatrehan'ny adidy aman'andraikitra mafaitra zay lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ary tena mafaitra tokoa satria aiza ho aiza ny toeran'ny malagasy. Lay malagasy olom-pirenena ny resahantsika. Aiza ho aiza misy a Madagasikara zao fotoana izao. Ary tena ao anatin'izao vanim-potoana fahavaratra zao no tena mipotra rehefa apitehan'ilay Madagasikara, indrindra ny andrenivohitra. Za rehefa ndeha hiasa monjy ity fotoanantsika ity dia avy any amin'ny 67 hectare any lalako, dia nahazo iny apasika iny fa hoy aho hoe tsy renivohitra Madagasikara ntsony ny heveriko an'ilay Antananarivo. Hoy aho hoe azo atao ve ny monina eto Antananarivo renivohitra. Hoy aho hoe izao ve no mevitra fa mpitondra tsara tatana, zao ve mevitra mpitondra tena mahay mamiratra, zao ve ny tena mevitra fa mpitondra tena manana fomba fijery lavitra, vision tatana ny firenena. Fa na gestion io fako io raha-tsy hay fa tena fofona tsy fakahitana, loto tsy fakahitana tompoko lalana etsy amin'ny digina no sipatrana amin'izao tsika miteny zao. Ho anareo tompona ndraiky ny tanàna Antananarivo, ary raha misy tompona ndraiky ny tanàna Antananarivo taloha lasa any amin'ny aménagement du territoire ka mety manana fahefana ambonimbony kokoa toa mitovy na mihoatra ny tao amin'ny tanàna Antananarivo ao amin'ny fanajariana ny tany amin'izao fotoana izao, dia mba diovy tompoko lay fako be narina etsy anosipatrana fa fofona tsy fakahitana. 200 metatra miala amin'ilay toerana fanariam-pako io zay zara fa misy lalana amin'izao fotoana izao andehana amin'ny fiarakodia digy zany, ary fofona tsy fakahitana dia tena hoe tsy ao anatin'ny fanajana ny tena zon'olombelona. Manana zo tokony iaina ara-dalàna le vahoaka malagasy, manana zo tokony hanana rivotra ara-dalàna le vahoaka malagasy, manana zo tokony vezivezy amina fahadiovana le vahoaka malagasy. Kanefa ianao raha mandalo amin'ny digina nosipatrana amin'izao tsika miteny zao, fa fambaratra tsy tanono no misy satria dia efa eny amin'ny arabe mibandalana ny fako. Fofona tsy fakahitana. Efa moa zany mpitondra dia mieritreritra fa mahiratra, mahay, ary redoublant, triplant mihitsy aza, tafaverina amin'ny toerana amin'izay fombafomba sy paikady moa zany tsy hidirantsika. Fa raha tafaverina amin'ny toerana zany amin'ny fomba fanaovana politika dia hoe mahay zany satria tiam-bahoaka. Tsika tsy miadevitra ny amin'ny zava-misy nateraka ny olana ara-pifidianana rehetrarehetra sy ireny taux de participation sy ny sisa manodidina an'izany. Hoy isika hoe raha zao fomba fitantanana zao ka ny fako aza tsy hay no mitantana azy, lalakely aza tsy hay no mitantana azy, ny ambotaiazy aza tsy hay no mandrindra azy, fa tsy tenenantsika zavatra hafa lavitra be dia hoy tsika ny amina hoe kely finoana isika. Fa mbola vita mihoatra ny vita teo aloha, na hanatsara mihoatra ny zavatra nieritreretana tamin'ny zavatra nataony teo aloha ifanjakana ity. Matahotra aza isika
ary eo nandrasantsika hoe inona ndray ny skandalina vaovao oetony reto formation ana gouvernemanta zay teraka tam'ty mandafaharoa nandriamatoa iandrajoelona ity ho hitantsika eo zany rehetrarehetra fa mba te hanipitentsika ny amin'ny hoe raha mbola heverinareo fa reny vohatra Antananarivo dia aza atao ohatry ny fomba fitantanana fahakeo aza atao amin'io resaka urbanisme tsy mandeha am'izay loan'io Antananarivo ary mba amboary sy atsarao ny lalana mba omeo jiro mendrika azy Antananarivo mba harovo ny vahoaka amina resaka insécurité zay tena tsy mandeha am'izay loany am'izao fotoana zao satria miaina amina resaka tapadoa fanolanana eto am'le renivohitra Madagasikara ankehitriny anipy-an'izany isika mety hoe de andraikitry ny fitondram-panjakana daholo ve zany ozy ny rehetra fa ny olom-pirenena de manana andraikitra am'izany fa zao biby tsy manan-doha tsy mandeha ny asan'ny fitondram-panjakana de mandrindra amin'ny akabe ny fomba fitantanana andraharaha mandrindra amin'ny akabe ny fampiarana an'ireo lalàna samihafa ary mitantana an'ireo volam-panjakana ho amin'ny tokony ho izy ahafahana misoroka zay zavatra tokony soroana manadio zay zavatra tokony diovina ary manatsara zay zavatra tokony hatsaraina fa tsy hoe ny mandroba na ny manao kolikoly na ny mampirevi-ny akamo tsy izany aby akory no heverina fa tokony andraikitra ny fitondram-panjakana manamora ny fiainan'ny vahoaka ary mandrindra am'izay hoe tahazony ny vahoaka fari-piainana mety sy ampy azy isan'andro isan'andro zay ny amin'iny fa efa atao trano am'izao fotoana izao ny solomavam-bahoaka Madagasikara zay rerandrem-bolaina voafidy tetsy amin'ny distrika Nambaratrano sika moa nanova ny concept an'ilay fandarantsika ka rehefa avy mitondra fanadihadiana isika dia mandray vahiny zay atao trano ihany de rehefa vidy zany rehetrarehetra zany dia tokony handray ny antso atariby isika fa teo am-piandohana de efa nambarako ny amin'ny hoe mbola tsy handray antso atariby aloha isika fa mbola misy ny fandaminana ara-teknika saingy kosa rehefa misokatra ny antso atariby dia asika hoentitra ary omalina sika mandray izany satria tsy maintsy hanonona ny anarany mpiantso atariby tsy maintsy hanazava ny toerana misy azy na hanambara ny toerana misy azy marimarina kokoa ary fa niohikevitra de verina fa tokony mifantoka amina zava misy marina ary tsy hisy endrika fizarana vaovao diso na fanelezana tsao na fanompana olona ao anatin'izany antso atariby zany verimberina ihany zany fa mbola tsy androany ho isika no andray izany antso atariby izany fa ao ariana kely ao mbola mandrindra izany ny namantsika Iandro Razafinarivo sy Faliramananarivo rehefa vita zany milamo zany rehetrarehetra zany hoentina atao fandarana depute Géry Randremolaina sady miaraba tratry ny taona fa averiko le fiarabana depute Géry tamin'ny député Todissoa Andriamampandry sy Rastany Randrena Sostanslasy ny amin'ny hoe arabaina tsy maty fo amanaina maza niny combat tamin'ny 2023 iny zao manko tsika vao tafahoana amin'ny mpanaraka atsika indray arabana rososona zany nahatratra ny taona fa arabaina tsy maty fo amanaina satria niaritra ny lacrimogène niaritra ny fahanenjehana teny amin'ny elakelan-trano rehetrarehetra teny niaritra ihany ko reo orooro samihafa ny am'ireo mpitarika zay nijoro tena kianja teny anefa mbola tsy milavinefina mbola reo hatrany ny akama sy ny mpitarika depute Géry. Ya mitsotra betsaka nameny fitenenana namana faniry ary mamelana aloha iteny kely fiarahamonitra satria misy ny namana zay nidosy ny fahafatesana tao anatin'izany sehatra politika zany dia namana tsona amin'ny fitenena hoe Riribe zay anaovako teny fiaraha-miorikely ho an'ny fianakaviana satria tena tampoka ny fahalasan'ny namana dia maneho zay fiaraha-miory amin'ny fianakaviana sy ny ankohona ny tena koa lalàna fiainana zany kanefa na izany naty zany aka dia mafy ny fisarahana tany ka dia maneho zay fiaraha-miory zay mahereza ho an'ny fianakaviana. Manaraka izany ihany koa namana faniry dia ny araky ny lazainao hoe mafy ny ainana nandritra ny 3 sy 4 arivo iny zay andro ray atao hoe
fotoana anankiray zay tena hoe niatrehana tolona ary zany tolo zany raha ny azo lazana azy de mbola mety mitohy hatramintsika nyteny zao mbola mitohy satria niady tao anatin'izany tsirariny zany tsika niady tao anatin'izany tsy famarinana zany tsika ary zay moa no tena hidivantsika atao anatin'ny antokotiko Madagasikara sy ireo kandida raika amby folo zay nieritreritra hoe andao ho diovina ny lalàna mpanorenana sy ny lalàm-pifidianana mba hahafahana miroso amin'izany hoe fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra zany. Marina lazainao ary tena mafy ny zavatra natrehana satria raha nieritriretina hoe mba afaka aneo hevitra ianao, nieritriretina hoe mba afaka anazava ny zavatra misy amin'ny vahoaka malagasy ianao dia reny atao hoe lacrymogène sy tifitifotra reny moa ny zavatra niainana ary tena marina tena hoe tena hisaorana an'Andriamanitra lehibe fa mbola misy le Andriamanitra miaro ary misy ihany koa le Andriamanitra zay atao hoe mitsimbona ny vahoakany ihany koa dia natratra ty taona efatra amby roapolo sy roa arivo ty tsika mianakavy dia izay ihany koa no entiko hiarabana ny vahoaka malagasy rehetra satria zao vao niona satria tao anatin'ireny fotoana ny angaredona reny de tena teny ikanja foana ny tena zay nanao taty amin'ny fampitambavao zay le izy de zao zany vao tena niona indray ary misy matoko fa ty taony ty de tena hitondra soa hitondra fahasoavana ho an'ny vahoaka malagasy hitondra fandresena ihany koa ary indrindrindra hitondra vokatsoa ho an'izay atao hoe tolona natao rehetrarehetra zay misy matoky na de nisy ary ny hoe fitsanganany gouvernemanta zay mbola ho resahana kely eo ihany zay zavatra ihany de tena hoe manatenitsika fa andehany amin'ny tokony ho izy ny ty firenentsika ity zany ny tinambaro am'izay rehetrarehetra izy namana fanio de tena hoe firaritsolo ho an'ny vahoaka malagasy ary indrindrindra ho an'ny vahoaka navaradrano zay manjoy sy manaraka an'izao fotoana zao de tena maneo zay firaritsolo zay ny tena koa mba samotain'Andriamanitra tsika ary ho ambinina amin'ny zava-manasatra de samotain'Andriamanitra amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ty. Amin'ny ankapobeny député Jerry zany de ohatran'izao le feo mandeha any de matomomboka ve ny tolona ahoany reo naratra ahoany reo sy namotry ny mpitandro amin'ny filaminana ahoana ihany ko reo namana avy any amin'ny faritra zay nivezivezy teto andrenivohitra nanodina an'izany tolona zany eny nareo tany amin'ny faritra azy dia nisy ihany ko nandray an'ireny tolona samy hafa ireny tamin'ny herinandro na tamin'izao maty eo de efa niezaka ihany nitondra am'izay mety ho fanazavana ny amin'ny lafiny samy hafa tsika ny aminao hoe tena ny atao hoe politika dia tsy zavatra mitoetra amina endry zavatra iray fa zavatra mivoatra zavatra mandroso ary zavatra manaraka ny vanim-potoana sy ny rindran'ny gadona zany zay le politika zany ka io araka ny maha hoe mivoatra azy manaraka ny rindriny gadona ary mivoatra kanefa tsy manary am'ilay foto-kevitra ny joroana dia izay ngamba ny député Jerry no tsara anaovana fanazava-kevitra ihany eo anatrehan'ilay vahoaka zay misy mametraka fanontaniana ary mino fa député Jerry koa de mety ho tratran'izany fanontaniana zany makaza sy makaizy de ahoana ny toyany sy ny sisa ya tena maro zany namana faniry ary anisan'ny tena mametraka zay fanontaniana zay mihitsy ny olona rehetrarehetra ary ireo atao atsika hoe ireo candidat mandrafitra an'izay séance zay de efa miezaka anisan'izany président Ravalomanana hoe manazava ary indrindrandrindra hoe mitondra izay fanazavana sy fanehoan-kevitra zay hoe ahoana ny toyan'ny tolona zany raha amin'ny ankapobeny misy karazam-be dehibe nataontsika zao ny tolona teny ikanja zay ahitana an'irenytsika hoe voatoraka ny lacrymogène reny nisy fifanenjehana nisy hatramin'ny fanagadrana nrehetrarehetrarehetrarehetra dia arak'le lazainao teo hoe miova arakaraka ny zavatra misy sy manaraka ny toetrandro le zavatra de raha ny zavatra azo lazaina tena mitohy ny tolona hatramin'izao ary hoe mitohy amin'ny lafiny ahoana moa ny tolona afaka entintsika anatin'ny fifidianana ny tolona afaka entintsika na zavatra hafa ny tolona fa tsika zany tsy manao le tolona botolo zay le tolona botolo inona moa zany le hoany fa hoany fa tsika manaraka ny lalàna ary tsika ihany koa tena hoe aiza no tsy andeha hitondrantsika vahoaka ho atao sorona sanatiavina na hoe ao atsabaka amin'ny zavatra angalana fahefana fotsiny fa tena hoe mitolona amin'ny fomba rehetra zany rehetrarehetra zany kory tsy sanatria hoe entina anonganam-panjakana sanatiavina na entina ihany koa anaovana zavatra tsy voahevitra fa tena hoe mitolona mba hahafahan'ny vahoaka malagasy
tena hoe misitraka tena hoe fiadanana sy tombontsoa indrindraindrindra raha ny zavatra nisy nandritra ny atao hoe dimy taona mandany filoham-pirenena lasa teo lany iny de tena hoe tsy nahitana fahasoavana ho an'ny voaka malagasy loatra zay indrindra ary zay anisan'izay na tonga antsika hoe andoatsika hitolona satria rehefa jerena io hoe fomba nytondrana ny fifidianana io de tena hoe anisan'ny nametram-panontaniana ary zay na tonga an'le C11 tafajoro satria tena hoe nahita hoe zavatra tsy fetezana be dehibe tao anatin'izay hoe fiatrehana ny fifidianan'zay zay efa entsika teny amin'ny aina manjery teny inona avy le zavatra takita tamin'izany rehetrarehetra zany de hoe mba fifidianana madio fifidianana mangarahara ary fifidianana ikeny rehetra kanefa tsy mipetraka izay zavatra zay fa de ino moa ny zavatra nisy zany io izy aloha zany eo indray tsika mahita anazy fa tenako tsy afaka manapa-kevitra na miteny eto amin'ny aina manjery ety ahoana marina moa zany tena toy antolana ohatran'izao fa anjaran'ireo C11 mbola mandinika aiza ny fomba anohizana ny tolona sy ny rehetrarehetra fa amiko aloha de mitony tolona hatramin'izao ny andraikitry ny vahoaka andriamatoa Solombambaoaka zay rirandrim-bolaina zany mba tsara ho fantatra ihany tsika moa tsy maintsy mbola hafantatra ny fomba ofisialy zay mety ho fanapahan-kevitra ahafahana mandroso zay le tenentsika hoe tatakan'ilay resaka fomba fiasa ihany io ny hoe misy ny statika de misy ny dinamika dinamika zany de metsika ny statika mijanona zany fa zay le hoe dynamisme an'le mouvement inona zany député Jery zany amintsika miteny zao aloha zany no tokony ho tandrifiny ny olo-pirenena aloha zany maika be mandra-pivoaka ny fanazavana amin'ny fomba ofisialy ny atrehana an'izay hoe tolona zay mety heverina fa efa voadinika amin'ny paikady zay ahafahana miroso makany am'izay fandresena izay eny raha hoe ny olo-pirenena rehetrarehetra nge zany tokony mandraina andraikiny am'izay atao hoe adidy sy andraikitra manoloana azy eny am'sehatra misy azy tsy rehetrarehetra eny de reny rehetrarehetra eny zany no ahafahana hoe atraiza ny fomba anohizantsika ny tolona avy eo le tianambary eto zany de hoe raha ny tena tokony ho izy de tsy maintsy hiatrika fifidianana tsika atao ato ary raha zavatra hitantsika am'izao fotoana zao dia mandeha ny atao hoe ralina am'izao fotoana zao na mbola le fisoratana anarana any anatin'le sy-pifidianana de tsika olo-pirenena rehetrarehetra zany manoloana zany rehetrarehetra any tokony andeha mbola hisokatra anarana satria maro tamin'ny vahoaka malagasy ary zay le adidy sy andraikitra endrasana aminareo hoe maro tsika mbola tsy nisokatra anarana na efa nisokatra anarana tany ara fa mbola tsy voasokatra ihany rehefa tena ny verifena le lista de eo zany ny anetanana tsika vahoaka malagasy tsy akanavaka hoe mbola fotoana zao afahantsika mbola misokatra sy manamarina ny anarantsika any anaty lisy-pifidianana reny rehetrarehetra zany ny fanentanantsika indrindra tsika eny fotony namana sy tapaka mbola asan'ny sy fokotany ihany ko moa zany mbola asan'ny zareo am'seny ihany ko moa zany zay atao hoe fanentanana ny olona rehetrarehetra hisokatra anaty lisy-pifidianana na inona zavatra mitranga de tsy maintsy hiatrika fifidianana tsika ato anisan'zany ny fifidianana be ny tanàna zay efa lany mandà am'izao fotoana zao eo ihany ko ny fifidianana Solombavambahoaka zay ho lany mandà koa atsy ho atsy de izay indrindra no anentanantsika hoe fa ho vonona sady tsika mba tsy hanenenatsika ary mba tsy ho diso fanantenana indray tsika atsy ho atsy hoe za tena nieritreritra hoe ohatr' zao nefa avy eo nao diso fanantenana vokatra zay hoe tsy fandananao manamarina na ihany ko hoe mbola mampiditra ny anaranao any anatin'la lisy-pifidianana zay zany ny fanentanana rehetrarehetra aloha amin'ny atao hoe sehatra eny fotony na ko hoe fanentanana tsika vahoaka malagasy eny amin'ny fokotany misy atsika eny eny amin'ny communea misy atsika eny satria adidy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena namana faniry no mifidy ka tsara ho atsika mba tsy ho diso fanantenana tsara ho atsika mba tsy diso hevitra fa de hoe ry olona tena tiatsika hipetraka am'reny toeran'reny mako le endrim-pifidianana ho avy ty tena fifidianana manakaiky vahoaka ary misy tetika tiatsika atongavanao anatin'izay fa mbola tsy teny loha tsika aloha zany tena fifidianana manakaiky vahoaka ty ary eo indrindra no tsara ho resahana amin'ny ny vahoaka malagasy hoe hafa ny fifidianana filoham-pirenena zay teny ahafahana miomana ahafahana mandamina zavatra rehetrarehetra zay hoe mety hatramin'ny alabato raha mety azo eritreretana daholy fa ny fifidianana Solombavambahoaka indrindraindrindra fifidianana be ny tanàna
communal de tena hoe afaka manara-maso afaka tena edivana akaiky mihitsy zany a no atao hoe fanaraha-maso ny fifidianana communal satria enao eny fotony mihitsy ny afaka miady an'le olona tianao hitondra an'le oben'ny tanàna zany am'izay fotoana zay. Misy fotoana moa mbola tsy maintsy afahantsika manazava sy tena miresaka an'izay zavatra zay fa amin'ny fotoana mampety azy araky lazay namana faniry eo hitantsika azy hoe afaka anazavaina na koa hoe tena idirana lalindalina satria am'izao fotoana zao tsinona mbola tsy mivoaka ny atao hoe calendrier électoral na hoe tetiandro fifidianana satria iny anjaran'ny senisy ny gouvernement manao an'izay zavatra zay satria vao nitsangana ny gouvernement mbola tsy fantatra zany rovina ohatra reo ny anamboaran'izay zavatra zay fa miandry an'izay zany tsika am'izao fotoana zao satria tsara ihany koa namana faniry raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao tsinona eo amin'ny telo volana na 2 volana ny etsona ampifidy 90 jours ka efa tokony efa mba manantena an'izay koa zany tsika zao satria mety maro ny re olona mety rotsaka hovidiana am'ty 2024 ty mba ahafahan'le olona rehetrarehetra miomana ihany koa no tsara efa alalana sahady hoe inona ny zavatra tokony ataon'ireo atao hoe fanjakana misy am'izao fotoana zao hoe tena vonona marina hiatrika fifidianana indrindraindrindra hoe amafisiko hoe mibeny tanàna zay tena hoe lany mandà am'izao fotoana zao. Mbola ho azavaintsika manko any orinany le amin'ny hoe anton-javatra inona no mahatonga an'le hoe hiatrika n'io élection de proximité io zay tsy mitovy tamin'ny élection présidentielle mihitsy zany isika am'izao fotoana izao. Ny élection de proximité zany amin'ny législative de ny ACC ny mamoaka vokatra ary fantatry ny olona any fotiny hoe izy ireo candidat mirotsaka osolo-mamboko ireo. Ny élection communale ndray de ny tribunal administratif zany zay ny mamoaka vokatra fantatry ny olona any fotony tsara zany ary tsy maintsy mifanaraka tsara nefa ny tetikady momany ny eo anivony collectif de candidat sy ireo solo-mamboko miaraka amin'ny angareto na ary re olo-pirenena maro sy ny fikambanana zay ao anatin'lay sibika be iombonina nylay tsy fanekena an'lay fanapotehana firenena am'izao fotoana zao. Zavatra tiako mariana fotsiny député Zéry de hoe ary tsara ho fantatsika vahoaka satria misy manontany inona moa le 15 février de inona le 15 mai aloha azavaintsika zany fa ny révision annuelle liste électorale zany de nanomboka tamin'ny voalohany volana décembre teo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary. Ny ralina zany de isika olo-pirenena ny manantona fokotany ary ny enanivon'ny fokotany de tokony hiezaka mihitsy apiditra ny anaran'ny olo-pirenena ao anatin'ny lisym-pifidianana zay mahasamy hafa azy amin'ny refonte. Ny refonte indray de misy olona karamain'ny fanjakana amin'ny alalan'ny seni hitety trano andondona hanoratra ny anarany ary mitondra n'le fisy rose kely iny na le fisy maitsomaitso na le mavomavo kely iny. Fa ity zany tsy refonte. Ny refonte ny arretage définitive ny refonte efa tany amin'ny volana jolay tany 13 iny le nampiasaina tamin'le fifidianana farany teo na be adevitra zay mbola tsy afaka ao anatin'ny adevitra politika am'izao fotoana zao député Zéry. Mbola foazina ary mbola foazina tsy anekena am'reny fomba fitantanam-pifidianana sy fomba andetrezana nanantarerana ny fifidianana reny. Fa mitodika ny olo-pirenena isika ny amin'ny hoe inona zany ny andraikitry ny olo-pirenena hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary no anatonana fokotany. Eo amin'ny 5 ambin'ny folo ny volana febroary dia efa mandeha mazava ho azy ny saisie de mandeha ny impression rehefa avy eo tonga ny volana mars iny liste iny makany amin'ny fokotany fisoratana ny resahantsika fa rehefa makany amin'ny fokotany indray ho amarintsika iza le anarana sy tafiditra iza le ny findramonina iza le olona efa tsy tokony ao anaty lisitra tony kanefa mbola tao anaty lisitra indray de manamarina tsika rehefa voamarina zay satria misy fetrandro eo amin'ny 5 na 20 andro eo zany eny anivon'ny fokotany miverina makany amin'ny CD indray iny liste iny de ho arafitra vaovao avy eo iny miverina ny fokotany indray rehefa avy eo ary rehefa misy ny fanamariana farany de miverina am'izay mamoaka an'le tena impression analyste ny eo anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana de io le arretage définitif any amin'ny volana mai any hoany. Mila fantatsika zany dikan'izay zany manana fotoana tsara isika ahafahana mampiasa an'izay zo zay amin'ny fisoratana ny anarany
satria teo ny nampahamailo antsika tamin'ny fiatsika le fitondram-panjakana depute Zeriran'Andriamonaina. Le fantsam-bahoaka tamin'ny fanitsanam-pifidy tsy tonga teny amin'ny fokotany reo mpanisam-pifidy. Ary na le kara-pifidianana teo raha betsaka no tsy nizaraina, betsaka ny angona tena nivon'ny fokotany teny, reny ihany koa dia tokony ny ampahamailo antsika. Ny fomba fandrafetana kara-panondro resaka jugement supplétif tokony ampahamailo antsika daholo zany rehetrarehetra izany. Averintsika mazava zany, mbola ho azavaintsika ny tombony lehibe ny amin'izany fifidianana manakaiky vahoaka izany. Misy maso 740 zany député Jery hanara-maso ny fifidianana solombavam-bahoaka eny anivon'ny district zay circonscription électorale. Fa tsy hoe ny ACCR mandidy zay homana amin'izay tiany atao rehetrarehetra eo ka azo raisina sy mitombona, na hoe mitombona fa tsy azo raisina no avoaka eo. Mbola miampy ny vahoaka mifidy azy. Mbola miampy ny vahoaka mifidy azy. Ary misy tetikady politika hitongavany maro anisa hoentinao amin'izany lapan'ny antenimera tsy mpindenena zany. Ankoatran'izay dia mbola misy ihany koa commune 900 mahery zay misy vahoaka iambina am'ireo hanao élection de proximité. Zay lany mandat ho isika ny ben'ny tanàna. Ary tsy mbola misy famoahana lalàna amin'izao fotoana izao manitatra amin'ny fahefan'ny ben'ny tanàna na mametraka délégation manokana ho solo ny asa amin'ny ben'ny tanàna, na hoe mananga ny anaovana fifidianana maika satria lany mandat amin'ny ben'ny tanàna. Zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny zava-misy eto Madagasikara zay takiany lalàna, nefa rehefa tapitra ny fempitom-piasana dia tokony misy lalàna apetraka mazava mifandraika amin'ny fanatanterahana andreo aty dia manandraika. Dia ahoana ny fandraisana fanapahan-kevitra eny anivon'ny commune? Mbola afaka mandray fanapahan-kevitra eny anivon'ny commune ve re tompon'andraikitra? Ohatra Antananarivo renivohitra, lasa ministra zany lehibe ny tanàna, iza ny solo-toerana azy Vonjimaika? Manana fahefana ve io mpisolo-toerana Vonjimaika io anao sinoniny atota taratasy rehetra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra? Lay be ny tanàna nefa lany mandat, le lany mandat nefa lasa ministra. Ahoana zany? Député Jery. Ohatran'izany ny any anivon'ny commune maro samihafa na ambony vohitra na ambany vohitra. Mbola afaka mizoira tsara ny asany, manara-maso tsara ny asany ve ireo mpanolontsaina municipaly sy mpanolontsaina communaly? Fa dia zao satria mieritreritra fa azy reto le fitondram-panjakana député Jery, satria mieritreritra reto olona reto fefa eo an-tanany daholo ny appareil rehetrarehetra, na politika na ekonomika na administratif rehetrarehetra. Dia zao zay tiany atao ka tsisy famoahana lalàna na deverina raha fa misy vondromahoaka tsinjara-pahefana lany lalàna. Reny anefa ny pilier ny développement collectivité territoriale décentralisée amin'ny alalan'ny commune. Mifaritra ary mifaritany, mifaritra moa zany dia nataingitaingina teo ambon'le faritra le gouverneur. Dia le gouverneur nisy nitsofina ny efatra ny samy firy ny telo ankoatry ny sasany mbola tsy nametrahana solona. Dia le gouverneur efa tsy nanaja ny lalam-pandrenana dia mbola tereko mantandray andeha amin'izao fotoana izao. Zany hoe tsy voaja zany i collectivité territoriale décentralisée na ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjara-pahefana zay fototry ny fampandrosoana ary nambara ny lalam-pandrenana. Vao manomboka indray zany député Jery le fanjakana dia tsy vitaneo manao skandale fa andeha mijoboka ny natonaona dia midona ambony tilana amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao député Jery. Ya, zay indrindra na manafaniry nge no antony pisiditsika ohatr' zao hoe satria nijoroantsika hatramin'izay dia hoe miezaka foantsika manendry ny fanjakana mba hanara-dalàna ary hitondra an'le firenena any amin'ny tena hoe fampandrosoana maro na fampandrosoana tena izy ary indrindraindrindra fanarahana ny lalàna. Ary anisan'izany zao io atao hoe mbola tsy irosoana amin'ny fifidianana arak'le lazaina hoe fa lany mandat reo be ny tanàna, tokony efa iroso any amin'ny fifidianana zany tsika ato dia zay moa zany notakitsika sy angatahantsika aminazy hoe mba hamoahany aingana ny anaovany aingana ny fiantsoana ampifidy ary hamoahany aingana ihany koa ny atao hoe calendrier électoral na ny tety androm-pifidianana zany. Na izany naty zany ara dia atao hoe nitsangana koa ny gouvernement raha tena tokony izy zao na manafaniry dia tena hoe tokony présenter ny PGE ny ao amin'ny assemblée nationale ihany koa mpano ny prime ministre
satria reny zavatra reny ko de tena hoe mitaky an'izay atao hoe fanaovana ny asa malaky zany de zany moa zany mbola andrasana hoe ny atao hoe ny fotoam-pivorian'ny député efa tapitra zany hoe raha hiprésente an'izay eo zany ny PM dia tokony sy fivoriana tsy ara-potoana ndray zany no ampiatsony any solombavambahoaka de zany retraretra zany a no andrasana ary anisan'ny atao hoe manahirana ho am'izao fotoana zao a indrindrandrindra hoe raha ny mandat sy hoe atao hoe firafitry ny gouvernement tareo a de ny akabetsahan'izy ireo a de efa tam'ireo gouvernement teo alohan'izao zany raha reny ny zavatra nisy namana fanira ataontsika hoe na prime ministre fotsiny ara de efa atao hoe efa navoan'ny fitsipapitokisana atao amin'ny anteny meram-pirenena nefa am'izao fotoana zao a mbola voatendro prime ministre ndray nandritra an'izay 5 taona zay tsy nisy fampandrosoana ny entina eo ihany koa re ministra zay mbola tafaverina rehetrarehetra de tena hoe mampametram-panontaniana hoe tena mbola androso hoe Madagasikara raha ny teo ihany ny teo manomboka any amin'ny filoham-pirenena zany hatramin'ny firafitra ny gouvernement hatrany MPM sy firafitra gouvernement amin'ny apahany zany zany rehetrarehetra zany tena hoe madiso fanantenana raha zany azo ilazana anazy ary tena anisany hoe tsy fantatra hoe isy miracle ve zany na manafaniry raha ohatra ka hoe efa nahita ny tsy fetezana de mety mba hiazakazaka le fanjakana mba tena hoe hijery any tena hoe fampandrosoana Madagasikara sy hoe tena tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa raha ny hita hatramin'izay hatramintsika miteny zao mbola mampisalasala be izay indrindra mahatonga ana miteny hoe any am'le resaka fifidianana ho avy reto ve tena anaraka ny lalàna ihany sa mbola mieritreritra mbola nangana délégation spéciale ve sa mbola inona ve no mety hoeritreretin'ny fanjakana ho ana manokana ngamba fa tsotra zany tsony ny fitondrana firenena efa tena tokony mba mampiseho anao satria le ohatra miainga avy any ambony ka raha ohatra zany ianao hitondra firenena tokony mampiseho ohatra tsara ho an'ny vahoaka hoentinao sy ho an'le olona zay tena hoe ao anatin'ny gouvernement sy zay tatana an'le ministère reny tokony mampiseho modely ho an'ny vahoaka malagasy zany rehetrarehetra zany raha tsy vita amin'ny fanjakana de za tena miteny hoe raha ikolokolo hoe ny divana tsy ho foana io raha tsy mananasa daholo vahoaka malagasy tsy ho foana io raha tsy mipetraka ny tsy fandriam-pahalemana tsy ho foana io raha tsy hoe tena miadana le vahoaka ao aminao de miala ho azy zay ataontsika hoe kolokolo zay fa raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao mbola sarotra ny divana am'izany kolokolo zany satria ao anatina fahasiaranana daholo ny vahoaka malagasy inona ara no hoaniny eo inona ara ny ameloma ny vady aman-janakeo zay ny tokony anaovan'ny fanjakana lara-pamena hoe ahoana fomba amezana asa ny vahoaka tsy vahoaka zay tokony asa sy tokony idiny eny amin'ny tontolo ambanivohitra indrindrandrindra na ny lalana misy am'izao fotoana zao raha nge de mampitombo an'izany tsy fandriam-pahalemana zany na manafaniry satria raha miantso zandarme ianao am'izao fotoana zao na hita Antananarivo sahirana vao tonga reny zandarme eny mety tsy manana lasantsy izy mety tsy fantatra koa inona ny antony tsy anjarantsika moa zay zavatra rehefa tsetsatsetsatiatra zay zavatra nylazain'izay misy sara voakatsika député Jery tsika manko zay ny tenentsika ity fandaram-panadihadiantsika ity diso fantatry ny rehetra amin'ny hoe mifototra amin'ny lalàna sy ny tantara zay ny anovantsika le analyse sy ny chronique atsika zany ka ty sary ty zany dia statistika sady ny fitantanany Emmanuel Macron satria Emmanuel Macron nge vao nahazo mandat farany teo hoe sy Gabriel Attal akisankelo faly ataovy ampovoany raha mety azafady indrindra de ty le izy nisy fanadihadiana atao anatin'ny journal du dimanche omaly ty no mivoaka publié omaly moa zany fa 1 volana janoary atao anatin'ny journal du dimanche tamin'ny frantsa izy ty zany de navoaka atsika eto vous satisfait ozy izy ou mécontent d'Emmanuel Macron faly venao satezitra amin'ny Emmanuel Macron comme président de la République etsy ambany koa eto vous satisfait ou mécontent de Gabriel Attal faly venao satezitra amin'ny Gabriel Attal zay prime ministre ireo zany le légende le loko misy mangamanga be io tena très satisfait zany tena faly de misy mangamanga kely plutôt satisfait zany ohatra ny eo ihany saiky faly saiky tsy faly zay de misy plutôt mécontent zany tena efa manodidididina
any am'ilay hoe tsy faly ary misy ny tena très mécontent zany hoe tena tsy faly efa tsy faly moa zany tsy makasitraka tsy mahazoazo mihitsy de jerevantsika le izy ao anatin'lay raika amy telopolo isanjato dia tena satisfait am Macron filohan'ny republika any frantsa fa le tsy faly am Macron zany 80 isanjato i Macron dia tamin'ny farantaona teo no tafapetraka am'izay toerana filohan'ny republika zay atevitra be io tamin'ny frantsa tsy verenantsika zany izy moa zany de nanendry prime ministre de nitsany Elisabeth Borne de tao andrinan'ny Elisabeth Borne nametra belana de Gabriel Attal boakely zany rain'le kely no filoham-pirenena no prime ministre any frantsa de atondray ato amin'ny hoe Gabriel Attal prime ministre frantsay zay vo herinandro ny tonga teo amin'ny fitantanana zany primature zany de nametrahana an'izao statistique zao de io ny anazy io mifaly aminy 7 isanjato fa ny tena tsy faly aminy zany 9 isanjato zany hoe mbola eo ihany amy vahoaka frantsay le prime ministre fa le filohan'ny republika tena tsy faly am'le filohan'ny republika le vahoaka frantsay 20 isanjato fa azo raisina ihany koa nefa lay satisfait zany hoe le olona faly mety afapo zay manko le satisfait zany afapo am'lay prime ministre sy lay filohan'ny republika sika tongavana ao anatin'izao de hoe tsara aloha ny afatarana fa zava-dehibe amin'ny fitantarana amin'ny firenena ary tsy diso ny fomba fanehoana statistika tahaka izao député Gérard Ndrembolaina fa ilainy ny mpitantana any frantsa ny any frantsa aza efa fatapatatra vao mandeha ny débat rehefa misy fifidianana de efa fantatra hoe 100% no azon'lay mpifaninandreo eo amin'ny endriky ny fitantanana tonga de fantatra hoe zandray le cote de popularité any reto olona reto indrindrandrindra Emmanuel Macron atsika zany mba maniry satria resaka gouvernement député Gérard teo efa tonga le prime ministre nanomboka 20 sy 20 ary mbola naverin'le filohan'ny republika nefa efa nisaziny solomavam-bahoaka efa tsy navahiny iny na rehefa gouvernement no kolikoly mitondra grand dossier nefa rany any ivelany any miandry amin'ny fiandohan'ny volana febroary moa tsika amin'ny raharaha roa mivoasa amina fitantanana ny raharaham-panjakana nanana olana tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement ary mitondra karazana skandale na tranga zay mamoehitra nanala baraka amin'ny Madagasikara teo amin'ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana fa raha io eny le prime ministre de faniritsika zany mba hoe isy statistique ivoaka taorinina ny 7 ny volana desambra sa oviny iny député Gérard ka tena ivoaka le statistika ny amin'ny hoe fa 9 ny volana desambra moa zany maromarina kokoa raha tsy diso fa izay le investiture tsy mila miandro 100 andro zany ahoana moa ny eritreretantsika 100 andro olona efa nitondra nandritry ny 5 taona mahery efa karazany efa 70 sy 300 sa efa 100 andro no mitondra eo de hitady 100 andro tsika moa zany 100 andro moa zany 365 jours ny herintaona ray de zay ny ampitombotsika 5 zay maromarina kokoa zany efa nitondra efa teo amin'ny arivo ny andro teo inona ny iandrasana hoe andrasana andray 100 andro ny 5 taona raha tsisy nininina vita de mbola mela délai de grâce 100 andro fa teo ny zava-dehibe tsy niandry an'izay journal de dimanche tamin'ny frantsa député Gérard Ndrembolaina fa tonga de navoaka ny olona hoe reto ny afapo amin'ny Macron reto ny tena tezitra amin'ny Macron reto ny afapo amin'ny Gabriel Attal vo herinandro reto ny tezitra ny Gabriel Attal ary de sahirana le prime ministre am'izao fotoana izao satria misedra hetsika maro am'izao fotoana itenenantsika zao de efa fantatra ny Frantsa ny grève ataon'ny GDF ny EDF plutôt de jirama any Frantsa efa fantatra ny grève maro be hatrany amin'ny volana février fa tsisy fiantsonany hoe ndao atsoa le syndicaliste de ampiroro le ry tsisy fiantsonany hoe ndao atsonany ny cybercriminalité na hoe mikonkonina fanohitohinana anatiny na anonga-panjakana na mifandray tendra amin'ny raha any reto olona reto fa mivoaka ny calendrier hoe hetsika ny EDF hetsika ny syndicat ry hetsika ny olona vary ny fikambanana ohatran'izao hanao fitokonana ny Frantsa hatramin'ny volana février efa mivoaka ny calendrier
tsika moa zany teo député Zéry miandry an'le PGE tsika fa ny antenainy rehetra koa de zao izany ny afaka manao tombona ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta izany nanao an'le déclaration na patrimoine am'ireo ministre ary nanao ahoana nyfananan'izy ireo niditra teo sy mivoaka anatin'izany gouvernemanta izany andrasantsika ihany koa zany député Zéry Randriambolaina mba tsy hatanjaka ny kolokolo sy ny hoe mauvaise gouvernance sy ny mal géré de ahoana iza no anao déclaration na patrimoine ao anatin'izany gouvernemanta sy olona mpitantandraraha-mpanjakana takiny lalàny zany akoatra ny programme général de l'état sy hoe inona nyfananana entin'ireo miditra eo ary inona entin'ireo mivoaka eo iza milita ary iza multimilliardaire ary ahoana ny fomba nahazony an'izany ilainy zany e rehefa mitady an'le transparence atsika de eo nandrasantsika ny amina hoe eny e hanolotra an'le politique générale de l'état le premier ministre efa impirina n'olotra moa izy fa taizany résultat an'le izy efa namoaka an'izany ny teo anivon'ny cour de compte efa namoaka an'izany ny député tamin'ny alalan'ny document fitsim-pahapitokisana naka référence ny nambara ny cour de compte hoe tsy nahavita ny asany tao anatin'le politika akapobean'ny fanjakana le premier ministre lehibe ny gouvernementa sy ny gouvernement tatariany tsy afaka nateneny iny tsika député Zéry fanazavana ihany zany rehetrarehetra zany ya io moa efa raha mahafantatra foana hatramin'izay ary izay foana mbola tsy maintsy hoe ivoizatsika ny zavatra tsy mety ary amelomantsika lakilosy ny hoe diso lalana le fitondram-panjakana na ny gouvernementa zay tariany nandritran'izay fotoana be dehibe zay na izany naty zany tsy sasatra tsika no miteny eto ary tsy sasatsika no mamelona an'izay lakilosy zay satria tsika miady foana ho an'ny tombontsoa avoaka malagasy miady foana tsika hoe mba andeha amin'ny rariny sinitsiny ifitondranana fitantanana ny firenena ka izany no antony tena hoe ivozana zany zavatra rehetrarehetra zany eto foana mba hahafahan'ny fanjakana makalesona ihany koa satria maro ny olona zay tena hoe nieritreritra hoe tsotratra ny aloka na manafaniry maro ny olona mieritreritra hoe rehefa eo amin'ny fitondrana de tena mafy be tsy lahitra taony ininona fa za miteny amintsika hoe rehefa nyhetsi-bahoaka ny tena tezitra ny vahoaka tena tsy voatazona izy an'izy zany nisy zany tamin'ny fitondrana teo aloha iarahana lala tamin'ireny 91 reny nisy zany zavatra zany maro reo olona voatifitra maro ny olona naratra maro ny olona mety nikiatra fa tsy natohatra an'izay herim-bahoaka zay tsetratsetatiatra zay anazay fa raha ny zavatra misy zany am'izao fotoana zao de tena hoe tokony efa mba heritreritra ny vahoaka malagasy ty fireneny ty mpitondra am'izao fotoana zao na de atao hoe tsy nahafapoany rehetrarehetra ary ny pitrahana typetrahany amin'ny toerana io satria raha nylazainy namana faniry teo iny ny atao hoe karazana sondage natao tamin'ny Macron sy ny premier ministre teo iny tsy de mino aloha isamoaka ny eto amintsika ngamba raha hoe olona tsotra namana faniry na olona tonga de andeha demanty samihafa sy ny rehetrarehetra iteny satria raha ny zavatra hitako tamin'ny mpanao gazetin'ny France 24 iny hafa ny zavatra nylazainy nefa reny ary zany ihanyna hafa nay avao ny zavatra nylazainy taty arina tena atao hoe tonga amin'ny fitenenana izy hoe mampimely izy fa anjaratsika rehetrarehetra fotsiny malala sy mahafantatra hoe zao marina ny zavatra misy ary zao marina mety heritry ny olompirenenetretiny olompirenena tsirairay avy engane mety isamoaka zay zavatra zay amin'ny fotoana mampety anazy fa amintsika am'teny zao sarotra raha ny fahalalako azy fa zany mihitsy fa rehefa mijoro koa ny tsirairay indrindraindrindra am'izay fahamarinan'izay de tena mety misy afaka anao an'izay zavatra zay tsika moa tsy mahailizina hoe tsy natao anao an'izay zavatra zay fa ny zavatra hitantsika fotsiny hoe iny zavatra mivoaka zany tamin'ny lahady ny voan'iny zavatra iny de maninona ny any amin'ny firenena lehibe masaha mamoaka zavatra ohatr'ireny reny nge mba ahafahany rehetrarehetra mieritreritra na mpitondra raha mahita an'ireny de mety manarina ny diany sy manitsy ny lalana tokony alena izy satria fantany hoe manomboka misy zavatra tsy mety zany ataoko de zay ny tokony angalan'ny tsika ty andalam-pandrosoana lesona na itsika moa zany tsy de tena mainky makalesona oatra ndraindray fa efa mivozinao teto moa reny tany Sénégal reny tany Comore reny reny zany tokony hoeritreretin'ny mpitondra mihitsy hoe ahoana reny zavatra reny aty amin'ny firenena afrikanina mitovy amintsika fa tsy any Eropa zavatra misy reny
de tokony akalesona koa zany ny fanjakana malagasy manoloana ny zavatra ohatran'ireny zany akoatran'le atao hoe fanadiadiana sy famoahana pourcentage ny olona io mbola makafy sy ny makatia Macron sy ny premier ministre zay vonotendrena voangana de fangalana lesona reny amiko ary raha olona tsy makalesona am'ireny efa tsy haiko ny ilazana anazy fa de zay ngamba ny afaka itondrako fanazavana kely na atao hoe fanadiadiana kely momba ny zavatra ya député Jery moa mbola tsy mandray antso atarby zany satria ho an'ny fandaminana tsy mbola androany na rapitsika nanao an'izany na raha afaka pitso satria mbola misy lamina teknika fa maraparana fandaharantsika tsy andry ny amin'ny telo inko sika ny am'izay famarana ny fandaharantsika izay fa miandry am'izao fotoana zao zany zao ny vahoaka de inona ary no atao de rovinany no misy etsika de ahoana ny fandaminandraha maro samihafa sy ny sisa fa raha misy efa azo aroso aloha zany dia tsara ihany député Jery nitondrana zay mety programme indrindra any avaradrano misy ve ny efa voamana misy ketrika efa miainga ve any inona ny afahana zay manetsika sy mamelo maso atrany reo vahoaka naponina any amin'ny distrika na ihany koa moa zany vahoaka malagasy rehetra misy azo ambara député Jery ya iny moa zany dia marina ny tena fanitry fa efa misy tokoa ny atao hoe karazana atao hoe amin'ny tonotaona ohatran'izao dia misy atao hoe fanomanana fiarabanatratry ny taona ho an'ny distrika Navaradrano zay tena hoe ho an'ny distrika ray manontolo mihitsy io zavatra io afahantsika miona afahantsika koa mifampiaraba sy miraro soa ary zay koa moa zany efa fanao isa-taona zay namana faniry zay atao hoe firarintso sy ny fifarabanatratrry ny taona ho an'ny vahoaka Navaradrano ary zay rehefa atao de tena hoe mipoka be fanaovana an'izy io hitanao ngambo reny zavatra reny hoe tena ny ekipa rehetrarehetra ao amin'ny distrika Navaradrano ary ny mbola manasa ihany koa raha ny olona sasany afaty amin'ny Fohibe sy ny any amin'ny atao hoe distrika hafa ihany koa satria ny tena ao anaty atoko manana ihany koa zany atao hoe olona ray aman-dreny manana an'ireo atao hoe olobe ny fotony ihany koa dia manomana an'izay zany ny Avaradrano zay omenantsika ihany ny daty omenantsika ihany ny toerana sy ny zavatra ho atao rehetrarehetra fa eo mpanomanana an'izay zao ny ekipa rehetrarehetra anisan'izany ny tenako ny distim ny comtim sy ny fokotim rehetrarehetra de tamina nanaovantsika farany tao amin'ny Lion d'Or de am'ty zany eritreretina indray hoe amina toerana hafa zany hoe efa miomana zany tsika fa ho alefany amintsika any ny calendrier ny daty ny toerana sy zavatra rehetrarehetra mety atao misy ihany koa ny atao hoe fivoriana zay fanaotsika foana isan-kerinandro reny zavatra zany mitohy ndraindray nefa mety miova kely ihany koa ny andro noho ny antony traretrarehetra indrindraindrindra ihany koa ny descente zay efa nataotsika foana amin'ny anentanantsika ny olona eny fokotany sy ny olom-pirenena rehetrarehetra na ao anatin'ny ny atoko na tsy ao anatin'ny atoko amin'izay hoe fanentanana ny tsirairay andeha hanoratra ny anarany ny anaty lisy-pifidianana andreny lasaina teo de iny zany mbola irahana amin'ny ekipa rehetrarehetra ihany koa namana faniry zay atao hoe fanentanana ny olom-pirenena rehetrarehetra zay hiditra anaty lisy-pifidianana de zay ngamba ny atao hoe teny avy amiko malalaka le atsoatsy le atsoatsy zany mbola tsy fantatra fa arakaraky ny toerany izy zany fa na any anaty trano na iny ivelany de anatina toerana atao hoe voaro sy hoe toerana ahafahana mitandro zay filamina mety tsy voafetra anisan'ny olona ny olona aloha tsy voafetra anisan'ny olona hatramin'izay manko rehefa manao avaradrano tena fanitsakitro mihitsy député io raha manasa olona zato ianao mety arivo ny tonga manasa olona arivo ianao mety roa arivo ny tonga de tamin'ity zany hoe mbola mpandaminana sy mpandrindrana an'le izy fa mbola tsy nametra olona zany zay am'le izy aloha fa eo mpandrasana mahita ny antony zany hoe amin'ny fivoriana zay ho atao ato no ahafahana mametra an'izay zavatra zay eny ary efa miteny moa zany tsika hoe tsisy antso atary be de misy antso atary be miditra ato mahafinaritra zany satria efa lintsika menakavy maro be misy anareo mandefa hafatra ato mbola antitra anterina trano zany
eo ampandaminana amin'ny lafin'ny teknika amin'ny fahita lavitra isika tena misy anareo tena mitarainy hoe tsy mahazo fa misy mahazo dia ho an'izay efa mahazo aloha zany de efa arabainy anareo ho an'ireo mbola tsy maharay mihitsy ny sary avy amin'ny fahita lavitra MBS de tsy mitsahatra mikarikevitra trano zany ny teknisianina tsy mora l izy fa dia hitantsika eo any rehefa miverina misy faritra zany efa miverina tsikelikely no fahazona ny MBS any am'ireny mandray fahita lavitra reny misy moa mbola tsy miverina zany fa efa miasa ny teknisianina zany ny radio sy ny rehetra moa zany dia sika mandray azy misy famerenana nyfandarana dia ny fandrindrana am'zany no manantanteraka azy eto amin'ny MBS radio sy fahita lavitra ary ny radio mata zay amin'ny akabe ny fandaratsika tsika tsy miresaka zavatra lavitra be aloha am'izao fanomboa am'izao fa ezakitsika mandeha arak'izay tokony ho resahana aloha satria mbola eo ampandrindrana ny lafiny zavatra marobe tsika fa andray tsikelikely tsika n'le raila zany lay lalan-damasinina ahafahana miazo amin'ny ny lalam-pandreseny iny zany satria efa hitahita solitra efa nandramatsika zany miaraka teny akanja andramatsika miaraka eny amin'ny lapa ho andramatsika daholo ny rehetrarehetra fa fantatsika fa zao tsy mandisotsika ny tetikady zay efahatsika mahazo an'io fandreseny io ary ho azo fely io fandreseny io fa ny aina maty zao izy mpanao baolina zay depute Jeria maranazy tsika ya marina tokoa otrany hoe maro ny zavatra hitarainany olona na manafaniry iverena kela ty am'le faritra karobato sy ndradraketra eny misy miantso foana hoe tsy mahazo ny radio ty aminay tsy mahazo ny televizion sy ndradraketra de tena efa lazainy na manafaniry teo fa tena eo mpandaminana nreny toerana tsy mahazo re raha ezahana foana ny anatsarana ny fandaharana sy ny atao hoe fifandraisana de efa tafita amin'ny teknisianina sy reo tompona ndraiky zay zavatra zay de afaka manantenanareo zany hoe mety tsara zany fifandraisantsika manaraka zany dia tapotra ny fandarana zany dia miraro soa ary ty moa zany de efa iverina miara-manonja ifankahity foafoana ndray tsika amin'ny fotoana rehetrarehetra de raha ny atao hoe ny anjarako manokana na manafaniry de isaky ny alatsinainy de afaka mametoky anareo zany mampanantenanareo fa ionety foantsika isaky ny alatsinainy fa de miraro soa atsika rehetrarehetra de manao kokoa ny vahavoaka na varadrano ny ampitan-dranomasina ihany koa sy tsika vaoaka malagasy rehetra de samy hotain'Andriamanitra tompoko ya maranantsika azy tiako ihany mampatsy azy zany ny fandaram-potoana ho an'ny farafananana ny namana Rakotomalala Henri na Reribe zany rehefa aveo amin'ny telora no miala any an-trano ny amaboandora amin'ny fotsy ny razana ary hoentina hanaovana fitopy-vavahana eny amin'ny fiangonana FLM Mbatovinanky zany hoe mety amin'ny telo sasany na amin'ny efatra miampy ny embouteillage tonga eny amin'ny FLM Mbatovinanky ny nofo mangatsika ny Reribe rehefa avy anaovana fitopy-vavahana eny zany dia isy fisaorana ho ataon'ny fianakaviana ary hiazo ny renivohitry Tomasina avy hatrany zany izany vata mangatsika izany ianareo an'ny Tomasina dia handray Andrakotomalala Henri na Reribe zany raha pitso efa mety misy fandaminana samihafa zay any ambadimbadika any any Tomasina any fa de ho hitantsika eo moa ny fandaminana any am'zany isy orona tsara ifoy ho alefako rehefa aveo amitsika ilaza zava-misy kely fotsiny ahafantaratsika hoe tataky zao tsy malagasy mamoaka azy fa vahiny ny hoe inona ny nahazo an'ireo olon-dehibe atsika efa alefy zay rehefa aveo fa averiko zany efa miomana nareo any Tomasina any zany efa misy fandaminana any rehefa tonga any zany ny nofo mangatsika ny Reribe dia hivatana am'izay minasoa vita zay efa misy ny lamina samihafa isorina daholo ny tompona ndraiky indrindra ny mpitatana eo anivon'ny fiadina ny commune ambonivohitry Tomasina moa zany nanampy sy nanamora am'izay fahazona ny soa vita izay sy ny fiandrasana ao anatin'ny andro iray sy alina iray any Reribe ary anitrehana azy any amin'ny fasambahiny ao Tomasina andrenivohitra zany zay amin'ny akabeany fa ity orona tsara foy de foy fa ho ataon'ny teknisianina faly amin'ny bokla le izy indroa angamba no averiny eo nanaitra izy ty hoe tena nisy nampijaly ange le malagasy tany aloha tany nialitra ane le malagasy ary tena nisy nanao tena zinona am'le malagasy mihitsy mbola ijoro malagasy ary
zay zavatra mitsanga am'izao fotoana zao a tsy anaiky ho lembenana eo anatria mety hoe fanimbazimbana ny tanina fanaovana tsinotsinina ny zony ary fanaovana tsinotsinina an'ireo raha latsaka nateo an'ireo vahiny zay nanjakazaka ny Madagasikara lay malagasy aty aoriana andrarantsika mandray an'le fanilo-mampita fa ty sary alefantsika ty tsisy endrika mihitsy ny hoe fandrankitana aniza na iza na hoe endrika andeha hikariko inona kory na hoe ndao anao fankahalana ny rakotana rahabe fa fampatsiahivana ny tantara fotsiny ary tao anatina boky na hoe gazety boky zay miresaka na tena gazety mihitsy aza moa fa tsy gazety boky hafa le nietrareto tao anatina gazety mihitsy tany ivelan'ny tany noho ny tantara an'ity zahatra nitranga nahazo ny mpitaritolona malagasy tamin'ny fotoanandro fanjanahantany zany samy mienitsika mety averin'ny faly indroly izy a sy joso a de ho hitantsika eo rehefa aveo fa ataontsika hoe zay ny famaranana ny fandarana de makasitraka tompokolahy makatelona tompovavy raha-pitsondray ary. On voit un colon français qui s'appelle Gallieni, général Gallieni. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur un homme désarmé, c'est à l'intérieur, et qu'est-ce qu'on voit ici? D'autres soldats français qui sont surpris à l'extérieur. Et on nous dit, trait d'héroïsme du général Gallieni à Madagascar. C'est-à-dire que les Français, quand ils se réveillent le matin, ils prennent leur journal et ils voient ça et ils se disent, ça là, c'est de l'héroïsme. Ok. On a l'explication à l'intérieur, explication des gravures. C'est à Madagascar, dans un petit village hostile à nos armes, parmi les chefs indigènes qui avaient fini par céder à l'habileté, à l'énergie et à la fermeté du général, se soumettant devant lui et acceptant le protectorat de la France, l'un d'eux résistait avec une indomptable obstination. Le mec était juste anticolonialiste, quoi. À la fin, le général Gallieni lui adresse encore une dernière sommation, lui donnant jusqu'au lendemain midi pour se soumettre. Le chef malgache fait répondre qu'il restera dans sa case